Mpiasa sy mpandrarany Université misotro ronono tsy mahita mangirana hatramin'izao. Sendikany mpanakanto nandefa tolo-dalàna eny amin'ny anteny miram-pirenena. Fifidianana ho avy lalatokana ny fikaonan-doam-pirenena. Alarobia voalohan'ny volana Jona taona 2024 manatitra ny araba indray tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao mpanajana sy ampitiavana indray ny tenako anaraka izany sy hatramin'ny farany. Tsy mahita mangirana mangandraka androany manoloana ny fitakiana nataony ireo mpandrarany Université n'Antananarivo misotro ronono. Niverina nanao hoe tsika teny amin'ny esplanade Akatso indray izy ireo androany ary teny an-toerana Iando Miaratiana sy Mateo Princy nanao ny fanadihadiana. Tapa-bolana tsy aoriana, tsy mbola nisy ny aino ary tsy mbola nahita mangirana amin'ny fitakiana taony ireo mpandrarany Université misotro ronono. Niverina ny lanja sora-baventy izy ireo androany teny amin'ny esplanade Akatso. Amin'ny alalan'ny fitakiana tahaka izao vao mandraina ndraiky ny tompon'andraikitra kanto ny zoroan'izy ireo tamin'izany. Ratsaifiny, misy amin'izy ireo no tsy mbola nisitraka ny fisotron-drononony. Ao ihany koa ireo tsy nahazo ny indemnité d'installation na ny karama 12 volana tokony ho raisiny mialoha ny fisotron-dronono ka takin'izy ireo ny any fanjandy manoloana ny fahasahiranana ankehitriny. Mitenen'ny zareo zany hoe miverena afaka 10 andro nefa tsisy hoe atsona afaka 10 andro tsisy fiantsona afaka 10 andro dia mipetraka fotsiny eo. Zay no nahatonga anay hoe nanana inisiativa mihitsy hoe aleo dietsehana indray dia ho angaronana ny toerana tokony angaronana azy zany raha ohatra ka variana izay tompona andraikitra tokony isahana zay andraikitra zay mba hitsinjo an'ireto oloreto fa dia zao tena eritrereto hoe amataonany ny tsy mandray karamatsony nefa olona efa nitambesaran'ny taona nitambesaran'ny andraikitra tany amin'ny toerana nisy azy tsirairay avy zany mba eritrereto kosa kasika aina zany le izy zay ny fampiantsoana zay no nahatonga na miantso hatramin'ny président de république zany hoe miantso mihitsy satria resaka mikasika aina le izy raha mitsinjo zany ny olona ny aina dia tokony atsapy izy tsy miandry takina. Ity manko tsy hoe tombontsoa no angatahanay fa tena zo mihitsy satria ny CRCM zany anie efa nalaina tany anatin'ny karamanay fony aperinasa ny tsirairay fa tsy nirotsaka any anatin'ny caisse de retraite civile et militaire. Eo zany ny analyse hoe zay tompony andraikitra tokony hijery an'izay lalan'izay mba miantso zay hoe mba jerevo zay an'izay afanganina araka izay tokony ho azo atao. Manodidina ny 570 ireo mpandrarany misotro ronono voankasik'i Tsiraray ity ary tsy mbola naray izay fisotron-dronono izay. Misy amin'izy ireo ihany koa no efa nodimandry raha ny fanazavana hatrany. Ny pejy eo amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany ny 720 isanjato ny mpianatra latsaky ny 10 taona eto Madagasikara no manana fahasarotana amin'ny famakiana sy ny fahazahoana teny frantsay. Taremarika izay nalaina ny banky iraisam-pirenena tao anatin'ny noty momba ny toe-karena eto Madagasikara. Ny teny frantsay izay anisan'ny teny fanabeazana fototra eto Madagasikara kanefa latsaka ambany dia ambany izany amin'izao fotoana izao. Voalaza tao anatin'izany tatitra izany ihany koa afanohy ny tsy fananan'ireo mpampianatra ny kalitao sy ny fahaiza-manao enti-mampianatra no anton'izany. Ny 20 isanjaton'ireo mpampianatra raha teo ho ny banky iraisam-pirenena dia tsy manana mari-pahaizana manokana sahaza izany. Manampitrotraka nefa ny tsy fampia ny fampiofanana sy ny atoana avy amin'ny fanjakana fa indrindra ny olona ny karama izay tara matetika ka mahatonga fahakiviana amin'ireo mpampianatra manao ny asan'ireo. Fa mitoko kosa ny disadisa mampifanolana olona maromaro eny Aberavina Itosy makasika ny ady tany foloara mahery nivoaka tamin'ny fahanginany ilay milaza ho tompon'ny tany androany raha toka ny safidiny tsy teny kosa ireo haravatra no firavira zafimainina sy tahiriny aina. Miary fandrahoana lahofaty ny fandravana trano teto Beravina Itosy ampolo taonany mahery no efa nifampitory teny amin'ny fitsarana ny olona maromaro raha nivoaka nefa nididy voaporofo ara-taratasy fa tsy ara-dalàna ny fanorenana ireto trano rava ireto satria manatompo ilay tany. Ny lalàna no nampiarina saingy ametraka fitoriana ihany koa ilay tompon'ny tany noho ny fandrahoana lahofaty mahazo azy sy ny fianakaviana ataon'ireo ravatrano. Fandrahoana na
hoe maty ala raha vao mivoaka ao dia efa za moa teny amin'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra zany fa tsy miala amin'ireo na misy maninona ny avako na misy maninona mifananako ny avako rehetrarehetra tsy miala amin'ireo olon'ireo fa reo olon'ireo zany efa zatra n'izay zavatra zay dia tsy maintsy anao zavatra hafahafa reo rehefa vita io zavatra io anatitra plainte any amin'ny gendarme sy ny polisy mihitsy zay manomboka androany zay anao an'izay zavatra zay dia aterina eny amin'ny polisy sy ny gendarme. Raha ny nambarana ny vidin'ny tany amin'ny tena Mpandova ny taona 2024 tany hoany no nifanaiky ny olona roa fa ifamaritry ity tany ity hatrany iray no efa niorina teo saingy tsy nisy taratasy mazava ny ampy ireo fanorenana hafa taty aoriana. Ny roso avy hatrany tamin'ny fandravana moa ny huissier vitatreo kosa ny ady eny amin'ny tribunal raha ny nambarany hatrany. 84 ity no titré borné tamin'ny tompony dia faharoa ny vidy zay mbola titré borné ny tany dia mividina ara-dalàna tsara ny taratasy misy tsisy hosoka anakely araka ny tenin'ny olona hoe hosoka ny tany zay tsy zatra mpividy hosoka ary tsy lava tanana araka ny teneniny fa ny marina atao anatin'ireo taratasy rehetra daholy ny marina rehetrarehetra na plana tany tamin'izany fotoan'izany mazava tsara mihitsy milaza ny zavatra tsy misy ary ny taratasinay fa mazava tsara ara-dalàna ny cassation efa mivoaka fa tsisy an'izany tsy mivoaka zany fa ny olona mihitsy ny manana ny filazany manokana tsy afaka anatanteraka an'io tsara tsy efa complet ny taratasy satria milaza izy manam-pahaizana manana an'izao malala an'izao zay ny zavatra teneniny ary nanao raharam-pihavanana ny roa tamin'ireo zay tamin'ny fokotany tsy ny raharaha iny tonga taty any izy manaiky aty izy tsy manaiky ary efa fomban'ireo mihitsy zany dia nakany commune koa zay tamin'izany koa raharam-pihavanana atao amin'ny fampihavanana atao amin'ny commune fa tsy ny raharaha iny koa zany tonga teto any izy manaiky aty izy tsy manaiky zao ndray zay manao démolition nanao ny huissier teo io ny huissier tsy miteny izy tsy mivolana fa rehefa lasa ny huissier zay ndray zay no troany amin'ny vato zany no ny teneniny hoe ara-dalàna ny taratasy zay tompoko dia manana avocat rehefa any amin'ny tribunal ny anay dia ny avocat nay no miresaka zay tsy miresaka momba an'io manatsika mihaino didy fotsiny zay no ataonay any dia ny avocat no miresaka teny ny avocat hoe zao ny atsika dia mazava dia zay ny anay ny fomba fiasanay zay tsy mandeha makany amin'ny tribunal raha tsy maheno didy hoe ivoaka ny didy amin'izao. Aratsihivana dia omaly no niteny teto amin'ny fahitalavitra ireo ravatrano izay tsy hita teny an-toerana intsony androany. Nandiso ny filazan'izy ireo moa ny tompon'ny tany ary nanome taratasy pirofo manamarina ny fidianany ny tany sy ny taratasy rehetra. Fa sahiran-tsaina amin'ny asany ankehitriny sy ireo mponina mivarotra bidon ao Mahajanga ao. Akoatra ny tsy fandehanan-tsena mantsy dia kasain'ny commune ho esorina amin'ny toerany ankoa izy ireo amin'izao fotoana izao. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Tsy moramora mitady vola hoy ny mpanakanto anankiray izay. Ninonina no fomba rehetra azahoana vola dia atao izany. Varotra bidon no asany ity rangahy ity. Misidra olana izy satria korontan'ny commune Mahajanga voalohany isan'andro izy ireo amin'ny fipetrahana eto. Ary tsy dia mandeha ntseny noho izany fikorotanana izany. Indraindray ary dia ahorona ny bidon ary rehefa lasa ampiasan'ny commune dia miverina izy ireo. Amin'ny resaka fivarotana bidon aloha amin'izao azo lazaina hoe misy ihany mandeha, misy ny tsy mandeha araka ohatrany tsena rehetra ihany io raha ny hoe mahavelona aloha sarotra be ny teny tanteraka hoe mahavelona fa asa efa fanao le izy efa asa andavanandro dia efa iny ameloma-tena dia tsy maintsy hiainana foana zay kely azo. Hita nyity ray mpanakaviana ity ny mba hipetraka ara-dalàna tsy misy manakorotana. Efa ela no ty anao ara-dalàna amin'ny commune izy fa tsy tsara iny commune izany hatramin'izay hatramin'izao. Efa ho telo taona izy mivarotra eto fa tibitiby isan'andro ny ainany nanaovany commune azy amin'ity asa ity. Manao antsoavo ho an'ny commune urbaine Mahajanga izy mba omena alalana mivarotra eto hikarakara ny taratasiny. Mba ahafahanay malalaka tsara amin'ilay resaka fivarotana mba tsy ho voahelingelina zany satria raha jerevana zany aloha tonga dia hidirako raha resaka hoe fiarahamonina anay eto dia hitanay fa milamina ka raha amin'ny fivarotanay eto indray zany zay zao no ohatrany hoe voahembatsembana kely voahelingelina kely dia tsy anasatria izay efa eto no mahazatra anay. Maro nefa ny tsara-dalàna eto Mahajanga raha fivarotana resahana ao ny anatin'ny arabe mihitsy fa maninona ny olona mangataka taratasy ara-dalàna amin'ny commune no tsy mahazo sa misy bizina hafa mihitsy ny tiana atao amin'ity
resaky fivarotana eto Mahajanga ity. Vavao tsy fandripalemana kosa indray izay toeram-pivarotana iray indray no lasibatry ny fanafiana amin'ny Tapiadina tao amin'ny fokotany Maromena commune Emeritsy Tosika Omaly izay tokony tamin'ny 7 ariva. Dalo misa 4 mirongo lefona sy famaky no nandroba io toeram-pivarotana io. Ny antso vonjy ny tompon'ilay tranombarotra karaikitra ny fifanenjehana teo amin'ny fokon'olona sy ireo dahalo. Vokany sy dahalo iray no tratra nandritra izany ka niarany atenjeran'ny fokon'olona ary namoniainy io maraina io no ny ratra nahazo azy. Mbola andala pikaroana ireo namany hafa kosa ny mpitandro filaminana mandrakandroany. Fa ny fiatrehana ny fiainana andavanandro no manahirana andrehitra amin'izao fotoana izao hany ka lasa dino hatramin'ireo hafoton-dehibe manamarika ny tantara ny firenena indrindra amin'ity volana jona ity izay atsarovana ny fiverenana ny fahaleovantena ny Madagasikara. Nanao fanadinana mikasika izay indrindra Iando Miaratina sy Mathieu Prince. Migadona ny volana jona, iray volana ny teny malagasy, iray volana ny ankizy, ary indrindra atsarovana ny fiverenana ny fahaleovantena ny Madagasikara. Tola sady indrina ary tsy tsaroany ny ankamaroan'ny olona intsony izany fotoan-dehibe izany no namafy ny fiainana sy ny fahasahiranana ankehitriny. Repotry ny fitadiavana ny malagasy ka tsy misy matimatesany afa-tsy izay hamelomana tena sy ampitsirana vola ao am-paosy. Ny sainam-pirenena ny tena marina dia vidika fitiavan-tandrazana satria fetim-pirenena ilay izy fa ho anahy manokana fotsiny izany zavariana amin'ny fitadiavana moa izany dia ho an'ny tenako manokana izay. Fa ho an'olona moa zany betsaka ny olona mety efa hoe manangan-tsaina sana fa ho anahy manokana tena variana fitadiavana dia lasa tsy dia concentré an'ilay resaka sainam-pirenena loatra. Manokana hoana ny asa ireo hoe mahanana fahaleovantena tsika nge mbola mialika amin'ny frantsay. Fiainantsika ny fiaina firenena ray manontolo amin'izao fotoana izao dia amin'ny frantsay mihitsy no miguide anazy. Izany hoe vahiny zany no miguide antsika amin'izao. Ka hoana moa ny asa itsika amin'azy fa manana fahaleovantena tsika tsy manana an'izany tsika ka. Lalànantsika mbola mila amboarina kely. Zay vao mipetraka tsara ny fahaleovantenantsika. Ohatra lalàna fananantany. Za zao dia mahatsapa hoe mbola misy be dia be ny tokony amboarina. Ka malagasy ihany no mandrindra. Tsika malagasy ihany no mahay mametraka an'izany atao hoe fahaleovantena pirenena izany. Tsy fametrahana saina midika amiko fa isika mihitsy tsy mahatsapa hoe manana an'izany fiandriana pirenena izany. Ny fanentanana koa angamba mety tsy ampy. Fa mila miezaka amin'ny fanentana zany ny tsirairay. Zay koa moa any ambanivohitra zany ny tena marina dia tsy dia mivaky lohan'izany any ambanivohitra ny tena marina moa. Amiko ilay moa zany ilay fiandriana pirenena tsy dia milamina dia ohatra ny tsy nivakiana aloha ilay izy ny tena marina. Sainam-pirenena malagasy zany hoe fiandriana an'ilay firenena maha-firenena anazy mihitsy zany hoe ity maha-firenena iray ny sainam-pirenena iny. Ilay fiandriana pirenena mitombona fa amin'ilay fiainan'ny firenena zany ilay izy dia ohatra ny tsisy piraharaha ny tena marina izay ny tena izy amin'ilay izy. Tsisy miraharaha intsony ilay fiandriana pirenena amin'izao fotoana izao. Fa ny maty ny fitadiavana daholo ny olona moa. Tokony atao zany verina any amin'ny instruction civique mihitsika malagasy dia mifampitaiza sy mifampitondra tena maverina ohatra n'ilay fitaizana taloha mihitsy zany ny fitaizana ny gasy mihitsy fa tsy hoe ny ankizy koriny ary fa ny olona tsirairay manomboka any ny lehibe ka hatrany amin'ny farany. Rehefa migadona toy izao ny volana jona manomboka mipora tsikelikely ny mpivarotra sainam-pirenena. Manomboka mametraka saina ihany koa ny isan-tokantrano ho mariky ny fahatsiarovana ny nahazoana ny fahaleovantena. Zarazarany hevitra tsy mitovy anefa ny ankamaroan'ny olona ka misy ireo tsy marisika amin'ny fananganan-tsaina akory. Marika ihany koa ho any maro fa mandalo fotoan-tsarotra ny firenena. Zava-dehibe anefa ny fametrahana ny sainam-pirenena izay mariky ny fiandrianam-pirenena. Vavao ny kolotsaina kosa indray ny vory tena tsy adana androany ny sendikany mpanakanto andinika no avy ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny kanto manoloana ny tsindry atao amin'ny omda izay rafitra iray miay azy ireo. Nisy koa ny tolo-dalàna nalefan'izy ireo fa teny anivony nisy anteny miram-pirenena. Ravirazafa mahenina sy tahiriny aina. Namiteraka disadisa ary nampisarabazana ny sehatry ny zavakanto ny fitsabana ny eo amdana ny ofisy malagasy misahana zony mpamorana nataon'ny ministera ny kolotsaina izay sady pia ihany koa. Tsy mbola miravina ny disadisa hatramin'izao izay tonga hatramin'ny fangata amin'ny eo amda hiala ao ambany fiahin'ny ministera. Etsy ankilany nisy ireo fanovana maromaro nentin'izy ireo ary narafitra ho tolo-dalàna alefa eny anivony anteny miram-pirenena. Tsy voatery hoe omda zany fa momba ny zonim-pamorona eto Madagasikara. Zany hoe nisy lalàna teo aloha dia novaina izy voakasika ao ny statut ny omda mazava ho azy
dia voakasika eo koa misy andinin-lalàna vitsivitsy izay tianay novaina zany mba tsy hiverenan'le olana teo alohantsony zany miohatra amin'ny fitantanana ny OMDA izay orinasan'ny mpamorona malagasy. Izy moa zany hoe miaraka amin'ny fanjakana le zavatra le tolo-dalàna nataonay miaraka amin'ny fanjakana fa miala amin'ny ministerany miala amin'ny fiahiny zany fa tsy hoe miala makaiza moa zany. Pitsopitso ny ohatra hoe ny resaka fampiarana, ohatra hoe ny resaka droit privé, ohatra ny resaka hoe ny fomba hoe ahafahana mandany, ny resaka hoe na dia ny resaka hoe ny zoa mpamorona hoe ny tarification sy ny ohatra zany dia efa voakasikasika ao anatiny ao daholo zany satria raha ohatra zany aka ohatra hoe efa tamin'ny efa taona efa 20 taona lasa zao no namaritana ny zoan'ny mpamorona na ny hoe ny hiran'ny artiste mandeha amin'ny radio sinina reny dia tamin'izany izy mbola FMG dia mandraky tiany androany dia mbola zay normal raha fahity kely daholo zay menakavy. Hatrany amin'ny zavakanto malagasy dia ahitany fitondram-panjakana izay olona akaiky ny mpitondra lalana hitadiavana toerana mamboly korontana ary mandravany efa no ataony izay tsy mitondra fanampinana kely akory aza ho an'ireo mpanakanto sendra-pahasahiranana nandritra ny fihibohana izay tsy afaka nanao fampisehoana. Pejany fanatanjahantena anio amin'ny folora alina eto amintsika no hivantana amin'ny fahitalavitra ny lalao mandroso eo na ny barian'i Madagasikara sy ny ekipan'ny Ghana ao anatin'ny fifanitsanana kanina 2020. Betsaka moa no milaza fa mety lesaka ao antsika ny tsy fampian'ny fifampivondronana Ravirazafa Mahinina sy Tahiriny aina. Disaorina ny barian'i Madagasikara ny fanaovana fanazarantena miaraka ireo petit baolina kitra manatombo kokoa amin'ny lafaretra noho izany izareo Ghanéenne na eo amin'ny tanjakana ny fiara-milalao ambony kianja. Le regroupement atsy ampy tokony ana zany amin'ny malagasy ny tena dia tsy maintsy maka malagasy any ka aloha ny tena marina fa kely ny fanantenana dia aresy aloha mba ho sahala ny fitara indrindra fa raha ny faharesena angamba mety tsy aresy 0-0 dia mamoramora kokoa makaty tanànako. Raha fitranga baolina raha alina aloha amin'ny Ghana sy Madagasikara marina fa tsy dia tena ampy loatra le fahavononantsika araka ny fahitako zany ny zavatra misy amin'ny tontolo bola malagasy zany dia manana fanantenana ihany ako amintsika nefa na dia izany ary pronostikako 1-0 maresitsika. Farafaratsiny zany tsika mba mitazona sahala zay ny fanantenana aloha hoe mandresa ny fanantenana fa sahala aloha zany tantana mety ho sarotsarotra ihany nefa efa mbola tsara fiomanana tsika tsy makaisy zany. Ekipatsika zany na ny ekipatsika zany zao tsy maintsy eny raha izy matapitsa baolina voalohany indrindra zany dia mba manakora vatana daholo zany manatombony azy ny tanjaka aloha na ny antsika koa ary mety hoe raha kokoa ny ka zany mety manatombo ihany koa ny tanjaka ho an'ny zareo aigna angisy mba aresy atsamin'ny farany. Nilaza kosa ireo mpilalao mandrafitra ny barian'i Madagasikara ahafahanao izay fara heriny ary ady mafy ho rearian'ny malagasy. Marina moa fa ny ekipa pirenena ny Angola indray no iona ny barian'i Madagasikara ny 10 volana jona ho avy izao. Maromaro ny lalao miandry ny ekipa malagasy ka miampiny amin'izay voka daholo eo ny ahafahana milaza na tsy ny andraisantsika anjara amin'ny fiadiana ny amboarany Afrika. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray izay toeran'ireo mpanjono sy ireo tompona hotely ary mpivarotra madinika eo amin'ny torapasika ao Dakar Senegal ny fananganana orinasa lehibe ahafahana mamadika ny ranomasina ho rano fisotro nanoana azy ireo ihany koa ny fikambanana sy ny vondrona piaro ny tontolo iainana hafitra solondraibe sy Andry Rakoto Malala. Mijoro ireo vondrona sy fikambanana maro piaro ny tontolo iainana ary ireo mivelona amin'ny fanjonoana manoloana ny fananganana orinasa iray anodinina ny ranomasina ho lasa rano azotroana ao Dakar. Ny talata teo no efa nanomboka nijery fananganana ity orinasa ity ireo tompon'andraikitra. Fananganana izay efa nolavina ny taona 2024 ary efa notoerin'ireo vondrona maro voalaza. Tsotra ny fanazavan'ireo mponina dia ny tokony tsy hanaovana ity tetikasa ity saingy tsy misy miaino izy ireo. Nilaza ity tompon'andraikitra iray ity fa efa maro ny hetsika sy ny fanairana natao
izay namondronana ireo olona voakasika mivantana amin'ny fiatraikan'ny fisin'ity tetikasa ity fa antsoany efitra trano zany. Ity toerana ity izay torapasika sisa nanamborana ao Dakar antom-piveloman'ireo mpanjono, ireo mpivarotra maro samihafa sy ireo hôtely maro izay mpandray mpizahatany. Tsy misy intsony ny toerana izay mbola afaka ialana voly sy tadiavam-bola ho hatrany nambarin'ity tompon'andraikitra ity. Ny mponina iray manontolo mihitsy ny voatoitoana amin'ny fananganana izao tetikasa izao, ary efa misy mihitsy ny fanakanana sy ny famefenany ampahany amin'ny torapasika. Tsy ho afaka ifamezivezena sy lalaovana intsony eto amin'ity toerana ity ho hatrany nambarany. Mpanjono analy ny voatoitoana amin'ny fananganana ity tetikasa ity, tsy mbola misy ny fanazavana sy ny pirofo mivaingana hoe tsy hampisy fiatraikany amin'ireo hazan-drano marina ve, ny fako sy ny rano maloto ary ny sisa maro hafa avoakan'ity orinasa ity. Anton'izao tetikasa izao moa ny tsy fahampindrano ao Dakar amin'izao fotoana izao, ary isan'ny nanosika ny fitondrana ao atoerana iroso amin'ny fanaovana ny tetikasa, na eo aza ny voka-dratsiny izay mipaka amin'ireo mponina sy olona mivelona amin'ny fanjonoana sy ny torapasika. Nitoy androany ny fampahafantarana ireo paikady napetraky ny teo anivony ny sampana mpanaramaso ny fifidianana na ny safidy hanatsarana sy antohana fifidianana madio mangarahara ary ekendretra amin'io ataona ho avy io. Anjaran'ireo androm-panjakana sy ireo antoko politika indray no nanatrika izany tamin'ity androany ity. Andomiaratina sy Mathieu Prince. Nafana ny adihevitra ny rano ireo antoko politika sy ny teo anivony firaisamonim-pirenena androany nandritra ny fampahafantarana ireo paikady telo lehibe napetraky ny sampana fanaramaso ny fifidianana na ny safidy iantohana ny fifidianana madio sy marina ary ekeny rehetra amin'ny taona ho avy io. Samy namoaka ny heviny rehetra ary samy resy lahatra fa maro ny fanatsarana tokony ho apetraka. Tsy misalasala ihany koa ny ankamaroany ireo antoko politika nilaza fa tsy azo itokizana ny fifidianana raha mbola ireo rafitra misy eto amin'ny firenena dia nisy teo nisy ny HCC no mijoro. Ny adihevitra sy ny tena olana dia izao manana volonté ve ny mpitondra iroso amin'izay, ary ahoana zany ny fomba hamadihana n'ireny hevitra rehetrarehetra eny anakery hoentina hiatrika ny fifidianana, satria raha amin'izao fotoana izao ny rafitra hitantana ny fifidianana, hikarakara ny fifidianana eo anivon'ny CENI dia fantatritsika ny mety ho fifandraisany amin'ny pouvoir exécutif ny fahefana tanteraka. Raha ny rafitra hitsara ny fifidianana ny HCC, fantatritsika koa hoe atraizany fahafahany ny fahefana tanteraka mijabaka amin'izany fanapahan-kevitra zany, izay tsy mipetraka intsony ho androm-panjakana ho rafi-pitsarana hiaro lalam-panorenana sy ny fifidianana, fa lasa manamboatra manao izay mety amin'ny mpitondra fotsiny. Ka ny zavatra tokony ho isy ho atao zany dia ny hamadihana n'izay sosikevitra rehetra izay anakery ary no hampiarina eto amin'ny firenena fa tsy hijanona hevitra fotsiny. Mazava ny any antokontsika Madagasikara. Lalantokana fana malatratra ny tanjona ny fitiona antom-pirenena izay fanoantotra anteriny teo anivony fanoherana hatramin'izay ary mbola nomafisy ny sekretera jeneraly ny antoko androany. Miainga avy amin'ny hefitry ny tsirairay na avy amin'iza na avy amin'iza no afana manatratra izany. Fifidianana madio sy ekeny rehetra no tanjona isi ny fampandrosoana maritra eto amin'ny firenena. Dia tsy misy afa-tsy ny fanaovana ny concertation nationale andraisan'ny rehetra anjara na ny eo anivon'ny fitondrana manana volonté iroso ao anatin'izay, tsy maintsy manana an'izay izy. Raha vao tsy manana an'izay izy dia andeha sens unique foana io izay tianao ataony atao eto. Ny ety anivon'ny fanoherana na ny société civile na ny mpitondra fivavahana mila mikondoa amin'izay hevitra rehetra izay mba ahafahana mahazo fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra izay antoky nisy ny fitonian'ny firenena, ny fitonian'ny firenena ny miantoka ny fampandrosoana ho an'ny firenena rehefa avy eo. Ka raha voatsitratra izay tanjona izay tsisy antony mihitsy tokony hanaovantsika fifidianana satria lasa mijanona ho resaka fotsiny. Safidy na ny vondrona européenne zao nanao fanaraha-maso ny fifidianana, nanao observation firy taona teo aoriana tsy misy voaraka zany. Inona ny fiantraikan'izany teto amin'ny firenena? Nahazo sakana ve ny mpitondra tsy nahafahana nanatanteraka ny asany? Voasazy ve izy? Tsy misy zavatra miatraikany mihitsy fa ny vahoaka ny zakany vokatra ny zavatra tsy fanapahan-kevitra diso. Tafiditra ao anatin'ireo paikady telo lehibe napetraky ny safidy, ny fanatsarana ny fanabeazana ny olom-pirenena sy ny serasera mikasika ny fifidianana, ny fampiroborobola ny fahombiazan'ny fikambanan'ny firaisamonim-pirenena malagasy ao amin'ny fanaramaso ny fifidianana ary ny fanatsarana ny fanamafisana ny fampianana ny rafitra ara-dalàna sy androm-panjakana mifehy ny fifidianana.
mitentona telo etsy sy telo tapitrisa euro ny fitambarany tetibola anatanterana izany paikady izany raha ny fanazavana. Faniompana betsaka tamin'ny raharam-pirenena sy ny lafiny politika ary toe-karena ny fandaharana miara-manonja tamin'ity sy androany ity tsy ny ambamba ny solomam-bahoaka sady afoloan'ny vondrona parlementaire tima fetrarana amin'izafy milolona androany sy raha ny laza fa tsy hampembotra ny antokotiko Madagasikara ny fanakatsakanana sy nisy raha matahora ataon'ity sy fitondrana ity sy hafana ampanazavana. Na ny heviny makasika ny fanakatsakanana sy ny antsojay ataon'ity fitondran'ity amin'ny antokotiko Madagasikara indrindra fa amin'ny filoha Marika Ravalomanana ny filohan'ny vondrona parlementaire ny antokotima tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany. Tsy ampembotra ny avaty amin'ny fanoherana ireny sakatsakana miantra amin'izy ireo amin'izao ireny. Ny avy amin'ny antokotima izay manao hetsika ny filaminana foana nefa magaga ny tsy maintsy hanetsehan'ny fanjakana ny mpitandro ny filaminana rehefa misy zavatra ataon'ity antoko ity. Noho itsy solombavam-bahoaka ity ihany koa fa tsy famorian'olona na fanaovana fampisehoana amin'ny fakana-panakanto redynamisation fa fameloma maso ny antoko miainga avy any fotony mihitsy. Na eo ny sakatsakana, na eo ny atsojay, na eo ny raha matahora dia efa nilaza izay atenivon'ny fanoherana tarihan'ny président Ravalomanana fa tsy emotra. Tsy tanteraka ny tany amin'ny tany Antsirabe, tsy tanteraka ny tany Soavinandriana, fa ireny zavatra tranga rehetra ireny dia ambarana etona fa tsy ampihemotra anay satria izay niporofonay tamin'izany diana niaraka tamin'ny président tany Andramasina zany dia anjojoro be koa talohan'izay ny lamina tena hoe ny lamina tena ny lamina tsy haiko inona ny mahatonga n'ity fitondram-panjakana misy ankehitriny ity mampiseho an'izany atao hoe tahotra ve amin'ny alalan'ny fisakanana tamin'ny alalan'ny fanafarana miaramila sy polisy marobe avy ety Antananarivo nentina nandenaka any Antsirabe satria nisy ny etika izay nikasainy solombavam-bahoaka tiako Madagasikara saika niarahana tamin'ny président Ravalomanana tao anatin'ny tafiditra tao anatin'le atao redynamisation. Nanamafy moa ity solombavam-bahoaka ity fa noho ny tsy fahaiza mitantany mpitondra amin'izao dia mihemotra hatrany Madagasikara ary anisan'ireo firenena mahantra indrindra eran-tany isika. Tsy mahay misafidy izay tena laharam-pahamehana hampandrosoana ny firenena ity fitondran'ity ka tsy magaga raha latsaka katarina toy izao ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Firenena efa niklasiana tao anatin'ny firenena mahantra Madagasikara. Efa tao anatin'ny firenena sahira amin'ny Madagasikara. Fa ny toerana misy an'ny Madagasikara amin'izao tsika miteny zao dia ao anatin'ny farahidiny, ao anatin'ny marefo indrindra. Noho ninona? Noho izay le hoe ny mpitondra misy eto ankehitriny. Dia voalohany indrindra mpitondra tsy niomana hitantana. Mpitondra tsy ampy fahaizana sy tsy ampy fahalalana. Mpitondra ny trisy zatra ny trisy ary zatra nanao plazia. Ary mpitondra ny eritreritra fa tsotsotra fotsiny zany mitantana firenena izany. Mpitondra nanao tsinitsinina nanamaivana. Izany hoe fanampiana hoentin'ireo mpiara-miombonantoka nampamatsy vola noho izay tsy fahaiza mitantana, noho ny oeraoera, noho ny lainga, noho ny tsy fiomanana tamin'ny fitantanana firenena dia inona no asetry ny fitaraina ny vahoaka sy ny fanakianana na ny sosikevitra entiny ny avaty amin'ny fanoherana. Sakatsakana araka ny teniko teo raha matahora atsojay tsy tongatonga ho azy zao tsy fahombiazan'izao namana faniry sy mpiaino ajaina. Inona no antony? Rehefa tsy hain'ilay mpitondra izay tsy niomana hoy aho, ao mety tsy fahalalana, ao mety tsy fananana fahaizana ampy hitondra n'izany firenena izany sy ny fametrahany ny olona tokony hitondra eo amin'ny toerana izay sahaza azy sy tandrify azy dia izao ny vokany. Raha tsy ahivana dia vao ny alatsinainy lasa teo no nanao antsoavy amin'ny fanohitohinan'ny fitondrana ny fahalalana mivezivezy eto amin'ny firenena ny filoha Marika Ravalomanana izy izay hiara-ny fanakatsakanana izay matetika sofotra ny fahalalana mivezivezy ka tokony hisitraka izany avokoa ny olom-pirenena rehetra. Dia ny fanadadiana iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy noitoko manakatona indray ny fampalalam-bavao tamin'ity sy androany ity sy mankasitraka fiainanao nanaraka izany sy hatramin'ny farany atao ny mahazatra dia nisy fandarana Global News ary ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Brazen ireo no arainao aorian'izao fampalalam-bavao izao ny tena kosa mametraka ny marapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.